ny fandresen'ny mpino kristianina. Ny fandresen'ny mpino kristianina, fandaharana totosain'ny faramalala razanajatovo hoenoinao eto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao masoa isaky ny amin'ny ora toy izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony finoantsika sady mpanefa izany no andeha iarahantsika iombana indray eto amin'ity fandaharana ity. Misaotra anareo izay nisafidy ny onjam-peon'ny radio vaovao masoa ary dia ato anatin'ny fandaharana ny fandresen'ny mpino kristianina ianao amin'izao fotoana izao izay arahanao isaky ny alatsinainy alina tahaka izao ora izao. Ety am-piandohana ry havana dia amerina ny fanamariana izay efa nentina teto any amin'ny SMS izay alefanareo hoe mba eto ambavaka fa manana olana be. Tsy misy afa-tsy izay. Tsy hoe fitete alalan'ny olanao akory, fa inona moa izany no lazaina eo amin'i Jesosy? Fantatry Jesosy anie ny olanao e. Fa matoa Jesosy mametraka fanontaniana hoe inona no tianao ataoko aminao? Dia tiany Jesosy ianao anambara izany amin'ny antsipriany arak'izay etaetanao. Rehefa hiresaka amin'i Jesosy ary dia inona no ambarako e? Momba ny ara-bolanao ve? Momba ny tokantranonao ve? Tsy manambady ve ianao ka mitady vady? Tsy mananjanaka ve ianao ka mila zanaka? Tsy fantatro e. Ary dia tsy hitako moa izay ambara amin'izany ka dia miala tsiny aminao izay milaza amin'ny ankapobeny tahaka izany. Ao indray ny mandefa SMS sasany dia manao andron'le fiteny hafahafa irony, manao fanafoezan-teny. Dia miala tsiny ry havana fa tsy mamaky avy hatrany satria mandany fotoana be ny famakiana ny soratra izay mety ho alaina arak'heviny ihany fa tsy fantatro hoe ahoana. Ao ny mandefa SMS lava be fa hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany dia mitambatra avokoa ny teny rehetra. Dia lasa mandroa ny masoko e. Ny tena koa moa efa miala bebe ihany ary dia tsy fantatro izay vaky ny SMS tianao alefa fa dia lasa ajanona fotsiny ilay izy. Fanamariana kely ihany izany fa rehefa manoratra SMS dia alao atao mazava tsara na ny antom-bavaka na ny soratra na ny elanelan'ny soratra mba tokony ho ajaina ihany. Izay no ela ry havana fa andeha isika hiara-iombana amin'ny vavaka mialohan' izay iarahantsika amin'ity fandarana ity. Vavaka isika tompoko. Misaotra anao izay Andriamanitro noho ny fitiavanao ary indrindra noho ny famindraponao izay ahatraranay izao alatsinainy alina izao fotoana hifanomezan'ny mpino kristianina rehetra handray ny taridalana avy aminao izay tianao hitondrananay ho any amin'ny fandresena. Misaotra ny amin'ny famindrapony menao anay tamin'ity tolo andro anio ity izay tsy takatra ny fisainanay. Tsy marina eo anatrehanao zahay kanefa dia no amarinanao Jesosy izay rehetra nandray anao izay mino anao ka voafafa ny elokay rehetra amin'ny fotoana izay hanatonanay anao ka hibebahanay aminao. Manatrefeno ary ianao ny tokantrano tsirairay avy mandray izao onjam-peo izao ary fanahinao masina ania ampahafantatra anay ny tianao hitarihana anay. Ny fanahinao masina anie ampahafantatra anay izay tianao lazaina ary anokatra ny vavahady-tsainay mihitsy aza hanazava ny teny aty anatinay mba ho azonay tsara izay tianao ambara indray amin'ny taridalana anio. Dia mitenena ary tompo fa miaino ny mpanomponao. Amen. Eny ary ry havana andeha isika hijery lohahevitra vaovao indray izay omentsika ny lohateny hoe aoka hirehitra tsara amin'ny finoana. Tamin'ny heriny isika raha namakafaka teto ny tarihana teto ny amin'ny hoe aoka hirehitra tsara amin'ny fananana Jesosy Kristy dia anio kosa aoka hirehitra tsara amin'ny finoana. Efa nomena teto moa ny hevitry ny teny hoe mirehitra fa averiko aminao hoe ny zavatra anankiray raha mirehitra tsy azon'izaniza ho raisina na anatonana. Teo may ary dia niraisina ohatra tamin'izany ny arina na ny charbon.
charbon no ohatra nomenantsika tamin'izany ary rehefa mirehitra tsara ny charbon dia ninona nahandro atao eo ambonin'ny fatana misy charbon mirehitra tsara dia tsy maintsy masaka, tsy maintsy masaka. Izany hoe ny sakafo manta atao eo dia tsy maintsy masaka. Izay midika fa ninona manta tonga eo amin'ny fiainanao. Izany hoe ny olana maro isan-karazany, ny trosa, ny aretina, ny vadina, ny zanaka maditra, ny ankason'ny olona ampiasain'ny devoly, izay antsointsika hoe tratrin'ny ody, sa te hanan-janaka ianao, sa ao amin'ny taonany hanambady ka te hanambady ianao, sy ny sisa etsetra riavana. Fa rehefa mirehitra tsara ianao amin'ny finoana dia hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra araka izay voarakitra ao amin'ny Marka 10:17. Dia tsy maintsy mivany ny olana rehetra. Na firy taona no ny aretanao an'izany dia milaza aminao anio fa tsy maintsy miva amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manankira avy any Nazareta izany olanao rehetra izany. Andao raha hoe ametra-panontaniana manoloana ny olana iray mitranga eo amin'ny fiainanao io hoe hatraiza ny finoanao amin'izao, hatraiza ny firehetan'ny finoanao, so dia efa voninao anaty fatana riavana ny charbon sy ny kitay menaka, fa ianao ilay misolo tena ny afokasika mandrehitra anazy no tsy manatona, miandry anao anie izany dia hirehitra ireo kitay menaka sy ny charbon ireo, ianao no andrasana. So dia ianao mihitsy no miteny hoe aoka mihitsy aloha fa za mbola hananina kely, andraso aloha eo fa za mbola ho ariso atsy, tsy masaka eo anie ny sakafonao izay tiako ambara raha manoloana ny vady maditra ianao izay tiako alaina ohatra eto satria maro loatra riavana ny tokantrano izay feno fitsangajangana amin'izao fotoana izao. Ka so dia ao anatin'izany ny vadinao, fa ianao tsy mety handrehitra ny finoanao, fa lasa aloha ianao andeha hitoloky ho aizy dia himenimenina ny hoe iny izao dia andeha hitsangajangana indray. Dia eo ianao dia ampirisihan'ny devoly amin'ny fisainany ratsy eo ianao dia tezitra, dia mila ho tofo mihitsy, dia kivy ka raha miverina avy any ny vadinao dia tsy mifampiteny aminy ianao, tonga ianao dia milonjilonjy avy hatrany. Ianao anie ny mahalala an'i Jesosy Kristy fa tsy izy ianao anie ny nanolo tena ho an'i Jesosy Kristy, ianao ilay antsoina hoe masina, efa no hamasin'i Jesosy Kristy ianao tamin'ny fotoana izay nanoloranao tena, fa tsy ilay vadinao izay mbola tsy ao amin'i Jesosy Kristy. Izany aloha dia ananarana anareo izay mbola tsy manambady amin'izao fotoana izao aza maimaika sy ampirehetin'io fitiavana io ianareo. Ka na dia tsy ao amin'i Jesosy raha dia iarahako ihany ty fa za efa be taona izao, fa rehefa miaraka izay dia etiko ambavaka izy, ataoko miova izy, fa iza miteny aminao fa ianao no hanova olona, ianao no hanova ny vadinao. Mazava loatra riavana ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra any amin'ny Korinthiana 2:9 manomboka eo amin'ny 2:17 ka 7 hoe aza mitondra zioga tsy atonina anareo, aza miray amin'ny tsy mino ary ny 7 amin'izany dia milaza indrindra ny hoe miala eo aminy raha toa ka efa tafiditra ianao, raha toa ka mbola tsy misy ninona vita eo aminareo. Fa ao anao kosa izay efa ao anatin'ny tokantrano nefa tao ianao no nandray an'i Jesosy Kristy, ny vadinao mbola tsy ao anatin'izany, dia izao ny voalaza ao amin'ny Korinthiana 1:9 hoe olom-boavidin'Andriamanitra ianareo ka dia mankalaza an'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Tsy hoe rehefa tonga ny olana dia lasa tsy olom-boavidy indray ianao, fa mampitovy tena amin'ny olona izao tontolo izao. Tantarahina amin'ny olona rehetrarehetra izao ny olana eo amin'ny tokantranonao.
adino hatramin'ny tenin'Andriamanitra izay miantso anao hoe mavesatra ve ianao, mankanesa ty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesatra entana fa izaho no hanome anareo ny fitsarana. Ary tsy misy ry havana ny fitsarana raha tsy ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany. Tadidio ary fa olom-boavidy ianao, ianao lay mahalala io, ianao lay malahelo noho ny ataon'ny vadinao io. Tokony hankalaza an'Andriamanitra amin'ny tenanao ianao, fa ianao ne tsy mankalaza an'Andriamanitra fa lasa ho ianao makety seroa e. Ilaozanao mijery ny ataony eo ianao dia mitomany ianao dia mitoloko dia marary fo eo. Izany ve ny fankalazan'ny tenanao an'Andriamanitra? Noharian'Andriamanitra tsy ho amin'izany ange ianao e. Ry Paoly sy Silasy anie tsy mba namoaka fehezanteny na dia iray azy e. Tsy nampiseho fihetsika hoe malahelo natezitra raha toa ka nosamborina ary nalefa tany amin'ny hevitra farany lalina indrindra. Tsy niteny izy ireo hoe tena tsy hisy hevitra intsony ty fa tena misy mpiambina amin'ny fiadiana mahery vaika tsika roalahy reto. Hitsoka handozo-traizaka tsy ho voalefina eo. Raha tamin'izany fotoana izany angamba nisy basy dia voatifitra mihitsy. Tsy niteny zareo hoe efa ty amin'ny hevitra lalina moa izany sika izao ka dia inona intsony no atao fa tsy hisy hevitra ty fa dia alao miandry izay rariny eo. Tsy ary havana. Tsy niteny izy mirahalahy ireo hoe lozy ty, andao hitomany fa tena tsy mahita ny havana mantsakaiza intsony. Fa inona no nataon'izy ireo? Nideran'Andriamanitra ry zareo ry havana, ary ny fiderany an'Andriamanitra no nahatonga ny fatorana rehetra izay niva. Taloha ry havana rehefa nandinika ny tantaran'ny Paoly sy Silasy io hoe nalefa tany amin'ny hevitra faran'izay lalina indrindra dia tao anatin'ny saiko tao dia hoe misy trano lava be ary eo anoloana ihany no varavarana miditra any. Dia neveriko ty hoe any amin'ny hevitra 10 any ka dia nalefa tany amin'ny farany indrindra izy roalahy reto. Ay tsy izany le izy fa rehefa nahita tamin'ny fanadihadiana anankiray tao amin'ny fahita lavitra, ho an'ireo izay nandeha tany amin'izany toerana izany dia naseho an'ireo olona ny vahiny tany amin'io toerana io fa ay lavaka no nisian'ny gadra tamin'izany fotoana izany. Ary tsy mba eo amin'le lavaka voalohany indrindra fa misy lavaka maromaro be dia any amin'ny farany lalina indrindra any izay tena maizina ary tena mangatsiaka. Izany ilay hevitra faran'izay lalina indrindra izay nisian'izy mirahalahy ireo. Fa rehefa nideran'Andriamanitra ho izy ireo dia nivany fatorana rehetra hatramin'ilay miaramila natanjaka be miaraka amin'ny fitaovam-piadiana izay miambina azy ireo torana tery, nitsirara tery, nisokatsokatra daholy ny varavarana rehetra. Ary aza matahotra nareo izy roalahy mantsy ny mpiambina fa izahay ihany ty. Tsy nandositra ni izy ireo dia hoe ny mpiambina hoe inona no ataonay mba ho vonjena koa zahay. Dia namaly izy ireo hoe minoa an'i Jesosy Kristy Tompo dia vonjena ianao sy ny ankohonanao. Arak'izay voarakitra ny amin'ny asan'ny apôstôly toko 9 ny 2:30. Ny finoana an'i Jesosy Kristy ry havana no anisan'ny anankiray mampirehitra anao ao anatin'ny olana. Fa raha tsy mirehitra ianao dia ianao indray no manta fiainana eo arak'ilay ohatra izay nomeko anao tetsy aloha. Ka aiza moa ianao ny tsy arary fo ka lasa ahatonga anao arary fo. Dia eo ianao vao hiteny hoe tsy zakako intsony izao fa andeha hisaraka ka. Ry havako, tsarovy tsara fa ny ady hatrehana ny maridrefy hanomezana naoty ny olona iray, ny mpino kristianina iray hoe 2/10 ve ny naoty ny finoany, sa 5/10, sa 8/10, sa 10/10 mihitsy. Fa ilay finoana mirehitra tsy hoe 8/10 dia mety, tsy izany ka. Fa ny isa 10 amin'ny isa 10 ny 10/10 mihitsy ry havana. Izay ianao vao antsoina hoe mpandresy. Izay ny finoana izay anananao
vao afaka mampandresy anao. Ary tsaro fa ny devoly koa nge dia mamitsaka eo ambaravarana amin'ny olanao io e. Ianao anie mahalala tsara sy efa nanolo tena ho an'i Jesosy e. Ianao no kendren'ny faniriny. Inona moa ny fanirin'ny devoly? Izay ampihemotra ny finoanao re. Izay tomanina ho andro aman'alina miadinao, izay talonjehatra anao mandrakariva, izay tsy ampitrakanao mihitsy. Dia amin'izay ianao no ilay ory sy mitomany indrindra. Izay ampekivy anao anie ny tanjony e. Izay ampiraviravin-tanana anao. Dia miova daholo hatramin'ny tarehy. Olona mbola 30 taona ka tahaka ny olona efa 50 taona sahady. Ianao no tokony hanapaka azy, mba tsy hanjaka eo aminao zany devoly zany. Nefa ianao sy ny fiainanao indray no tapahany. Dia mba hainao moa ny toyiny. Ny toyiny fiainanao anie zany. Lasa eo ambany fanapahan'ny devoly ianao ry havana. Lasa eo ambany fanapahan'ny devoly ny tokantranonao. Ary vao maika mirongatra ny ditra ny vadinao na ny zanakao, ka dia izy no mandidy sy manapaka ny fiainanao mba tsy ahitanao fandresena mihitsy. Fa vonoiny ilay afo ny rehetra teo aminao, ilay afom-pinoana ny rehetra teo aminao, ka lasa manta avokoa ny ataonao rehetra, na ny asanao na ny mombanao rehetra, na ny fitedavanao na ny ara-bolanao na ny fahasalamanao izay atao rehetra lasa tsy misy mety avokoa. Ka ho anao manana olana anatin'ny tokantrano, dia izao ny voasoratra ao amin'ny Korintiana 1:7, ny 12 ka hatramin'ny 15 hoe: raha misy rahalahy manambady tsy mino ary mety mitoetra amin'ny aniny ny vavy, dia oka tsy alany izy. Ary raha misy vehivavy manambady tsy mino ka mitoetra amin'ny aminy ny lahy, dia oka tsy alany izy. Fa ny lahy tsy mino dia efa masina ao amin'ny vavy, ary ny vavy tsy mino dia efa masina ao amin'ny rahalahy. Raha tsy izany kosa dia tsy madio ny zanakareo, fa raha izany dia masina izy. Fa raha ny tsy mino ny miala, aoka izy hiala. Dia voalaza eto fa tsy vahaolana ny misaraka zany fa ianao mahalala an'i Jesosy io ny mila mirehitra tsara amin'ny finoana, mba hamasina ny tokantranonao, hamasina ny vadinao, ny zanakao. Fa ianao io nge natao hoe fitahiana ho an'ny ankohonanao e. Ary mazava ny voalaza eto fa raha ny tsy mino ny miala, aoka izy hiala. Ka raha mandray an'izany ianao izay manao ny adalanao ao anatin'ny tokantrano io, andeha ho aiza ianao io? Ho anao izay te hiala io, dia anao inona nefa? Anambady hafa indray? Izao ny voalaza ao Mateo 5:12 tapany farany hoe: nazovo ny manambady izay voasotra dia mitsangajanga. Ary ny Hebreo 7:14 tapany farany dia milaza indrindra fa ny mpitsangajanga sy ny mpakavadin'olona dia ho elohin'Andriamanitra. Izany hoe ety ambonin'ny tany dia efa ho avy ny fanameloanao ka raha hatr'izay ianao dia any amin'ny afobe ange ny dikan'izany. Ry havako, aoka ry hanakaja amin'ny olona rehetra ny tokantrano fa ny Ntaolo malagasy aza ny lazany hoe izay rava tokantrano rava hareny. Aoka isika anamasina ny tenantsika mba ho masina ilay tokantrano izay nomen'Andriamanitra atsika tsirairay avy izay efa manambady. Niniko loatra ry havana ny resaka fitsangajangana iny satria be dehibe loatra ny tokantrano mikorotana sy mitady ho simba amin'izao fotoana izao noho io resaka fitsangajangana io. Tsy ny lehilahy ihany no manao an'izany fa tena maro koa ireo lehilahy izay mitaraina fa ny vadiny vehivavy no manao an'izany ao an-tokantrano ao. Aoka ry havana ho tsapantsika mihitsy fa mikely ny aina fatratra ho any devoly amin'izao andro fiandohan'ny farany izao. Mifofo mafy ny finoantsika ho lavo izy, mifofo mafy ny finoantsika mba tsy hilamina fa hiroaroa saina. Fa averiko indray hoe ianao ilay efa nandray an'i Jesosy Kristy io, mety ho loha mambavaka. Ataovy tahaka ny fanafodin'ny dokotera mihitsy,
maraina atoandro hariva. Miaino mandrakariva ny tenin'Andriamanitra ampitombo tsara ny finoanao. Mamaky ny tenin'Andriamanitra mba hitombony ny finoanao ary mandiniany izany tenin'Andriamanitra izany. Ambarako anao fa izao andro fiandohan'ny farany izao dia fizahan-toetra mamay ho antsika mpino kristiana ihany koa. Vanim-potoana farany izao izay anivanan'Andriamanitra ny tena vary sy tsiparifary. Samy eny an-tanimbary avokoa nge izy ireo izany hoe samy mitonona ho mpino kristiana avokoa ny olona rehetra, fa vary ianao sa tsiparifary. Dia manoloana ny olana izay mamenjady eo amin'ny fiainanao, izany no ikilasinanao na ho vary ianao na ho tsiparifary. Aoka hirehitra tsara amin'ny finoana ry havana, fa izay mino no vonjena ary ny fandresena dia omena ny mino ihany koa. Ary eo voalaza ny tenin'Andriamanitra nge hoe aoka hirehitra ny jironareo ka tandremo fa ndrao maizina ilay mazava ao anatinareo araka ny Lioka 1:12 ny 5:30. Rehefa tsisy olana izay ane ka aheriny miteny ampinoany fa ny ay aloha zany Jesosy zany dia mpamonjika hoe Jesosy reto mpanafaka fa mandehana amin'ny Jesosy, atoloriny tenanao an Jesosy. Ao indray ny sasany miteny hoe manoloana ny ady io mangina fotsiny, alao Andriamanitra ny ady araka ny Exodosy 4:12. Iza moa tsy mahay an'izany? Ao ny miteny hoe ny any Andriamanitra dia lehibe noho ny olako. Fa ho jeren'Andriamanitra nge ny fahamarinan'izany avelany andalo ny olana rehetra isan-karazany. Fa tena noraisinao ve Jesosy hoe mpamonjinao? So dia any amin'ny hafa ianao no mihazakazaka mitady famonjena. So dia vao tonga ny olana dia tsy mihazakazaka any amin'ilay mpamonjy ny ekenao na ny loranao ny tenanao, fa lasa ianao mandeha mitomany aloha, milonjehatra eo aloha, avy eo mitady olona, miantso aingana ny dada sy neny hoe zao re olona ny zavatra manjoa. Tena mahay mangina ve ianao manoloana ny ady hatrehanao, sa dia mahay miteny fotsiny fa fantatra izany hoe Andriamanitra ny miady ho hafa za angina. Kanefa nge rehefa tonga ny olana miteny foana na tsy misokatra ara io vavanao io, dia ny atezeranao, ny tebitebinao, ny ayainao manoloana ny vola aloha ve fa misy trosa, sa ny vola aloha amin'izao jirama izay mivangongo izao, sa toinona koa. Ary fantatrao mihitsy ve ka iainanao fa tena lehibe noho ny olanao Andriamanitra. So dia misy manao ny olany lehibe indray no Andriamanitra. Efa nambarako teto indray maka, efa ela izay, fa apatsiahiviko fa ny fotoana ry havana izay andehanako ety amin'ny radio vaovao Masoa dia tsy maintsy miakatra any amin'ny faratampony moa ery amin'ny laoty izany. Dia manaraka ny sisy tamboho iny aho mijery an'ilay Mahamasina, toerana fanaovam-baolina, kely balitina kely ohatra ny habean'ny tanako ny alehibe an'ilay izy. Taloha nefa tamin'izay nipetraka tany amin'ny faritany, raha mandeha ao Mahamasina mijery azy io, mihodina ka ngeza zany raha toerana, tena tsy misy ngeza ohatran'izany, tsy vitanao indray mijery. Inona no mampangeza azy? Satria mitovy laharana amin'ilay kianja tamin'izany fotoana izany. Fa rehefa niakatra tery ambony tery dia hitako hoe ay kely balitina kely le Mahamasina, indray mijery. Ohatray ny seza fipetrahan'ny olona misy lokoloko mangamanga, volomparasy, ny orange, ny menamena, isan-karazany. Hoay, iry ny lalana izay mivily ho any Anosy, hitsetsy ny ranona Anosy. Rehefa miakatra ambony toerana aho dia tazako ny nahakely azy. Izay tiako ampitaina aminao dia izao hoe rehefa mirehitra tsara ny finoanao, rehefa miakatra ambony ny finoanao, dia kely olanao io miohatra amin'Andriamanitra. Ary Jesosy Kristy, ilay Andriamanitra velona ane banjininy, ilay tompony finoanao sady mpanefa izany ange ny banjininy, fa tsy hitanao akory io olanao io.
indraindray ny olona dia miteny mandrakariva hoe ohatray zany ve ianao no manana an'izany olana be deaibe izany, izao ianao izao tohatry ny tsy miontsina akory, to milamina tsara ny tarehanao, to milamina tsara ny fiteninao, nefa ao anatin'ny olana satria nahoana, satria natao ny avo ny finoany an'Andriamanitra ary mibanjina an'Andriamanitra mandrakariva izy. Raha mirehitra tsara ry havana ny finoanao dia vitanao ny manaiky hoe eny Andriamanitra lehibe noho ny olako ianao, fa raha mitsilopolopo kosa ny afo ny finoanao dia ho matin'ny rivotry ny olanao ane io mifofofo ane ny rivotry ny olana amin'izao fotoana izao, na olanininy zany na olanininy tahaka ny tafio-drivotra dia ho faty ange ny jironao ka anetroka ny lahin-jironao maty, dia iza no sepotra voalohany eo? Ianao ihanyko, koa eo aminao le jiroko dia resy ary tsy maintsy resy ko ao anatin'ny aizinako, tsy mirehitra tsony le finoana fa maizikitroka noho ny fifofofon'ny olana. Dia rehefa ao anatin'ny aizina moa ny olona anankiray dia manahoana? Tsy maintsy miraparapa ary tsy maintsy tafitohina, tsy maintsy mienjera ary tsy afa mamindra intsony satria tsy fantatra intsony ny ao aloha ao na manahoana na manahoana. Dia fantatra ianao ry havana ny tany hoe inona ary ny tokony atao manoloana n'izany rehetra izany, inona ny vahaolana ahafahana miazona ny finoana, ahafahana ihany koa mampitombo ny finoana. Tsy izay izao ny fanontaniana ao anatinao. Andeha izany ataontsika loha hevi-dehibe amin'ny taridalana amin'ny heriny anio raha sitrapon'Andriamanitra fa andao isika hanasa ny tarika Kristofra Trema amin'ilay hirany mitondra ny lohateny hoe aoreny mafy ny finoana. Ndao azy. Sosi Kristi cimiu Vatramianiu Malianiu Mandrakisai turi Orenu mafica Rani finuanaye Wampututinia Sufitalianate Sosi Kristi cimiu Vatramianiu Malianiu Mandrakisai turi Iri kulote Jesu Niutakana Fani weivatia Lesanatio fa Ianao Jesu cimiu Vatramianiu Malianiu Mandrakisai turi Iri kulote Jesu Niutakana Fani weivatia Lesanatio fa Ianao Jesu cimiu Vatramianiu Malianiu Mandrakisai turi Isao tontolo isa Tsy mahafonjiny fa nahisiny fo izay milonjy fa Ianao Jesu cimiu
vatramyanio malianio mandrakizay tory izao tontolo iza tsy mahafondriny fanahisy fo izay milonjy fa ianao Jesosy tsy mio vatramyanio malianio mandrakizay tory la ireny zokiza riavana samby mety mola natino anao Jesosy Kristy tsy mio vatramyanio malianio mandrakizay tory raha ireny zokiza riavana samby mety mbola natino anao Jesosy Kristy tsy mio vatramyanio malianio mandrakizay dia misaotra anareo izay Kristofy Ratrema ny amin'ny nikalonareo an'izany hery izany fa mampiorina tanteraka ny finoana tokoa izany ho an'Andriamanitra irery eny voninahitra hivavaka isika. Misaotra Andriamanitra tarihanao lalana anay teto indray izay nampahafantarina ho anay fa ay tokoa moa ny finoana dia afo mirehitra ty anatinay aty. Ay tokoa moa io finoana io no entinay mandresy fa ny fandresena omenao dia ho an'izay rehetra mino. Fony izay tompo satria ianao efa nilaza fa izay rehetra tsy mino dia efa noelohina raha teo. Tsy ho isan'izay hoelohina izahay fa ampitomboy ny finoanay. Aza vela iraviravin-tanana ny mpino kristianina manoloana ny olana hatrehana. Ary aoka ianao hitoetra ao anatin'ny tokantrano tsirairay avy Andriamanitra. Ho an'izay rehetra mandray anao dia mitoera ao mba hitoeran'ny fitiavana, hitoeran'ny fifaliana, hitoeran'ny fifanajana ao anatin'ny tokantrano ao. Ary ny fesianao Andriamanitra ty anatin'ny tokantrano dia mahatonga anay handeha araka ny sitraponao izay tsara sy adakasitrahana no marina. Fananao masina ny ampiorina tanteraka anay eo aminao ary apetraka ifeno am-pelantananao ny fiaina tokantrano tsirairay avy. Hamahany olana ianao fa raha ny zanaka no afaka anay tokoa dia ho afaka tokoa izahay. Hamahany fatorana rehetra ianao ary manomboka eto dia hideranao zahay manoloana ny olana rehetra izay miseho eo amin'ny fiainany tsirairay avy. Hibanjina anao izahay fa Andriamanitra lehibe lavitra noho ny olanay ianao ary afaka misahana ny manahirana ny tokantrano tsirairay avy ianao. Ny marary ositranonao, hofongoranao ny aretina, esorinao izay rehetra tsy nambolenao anatin'ny tenany tsirairay avy. Ny mpivady miady kosa hitsofoka eo vonin'izany ianao Jesosy fitiavana, ampisy fifankatiavana azy ireo indray. Ao ny manana trosa sy ny olana arabola maro isan-karazany, ataovy mahay mibanjina anao Jesosy Kristy ilay tompony harena izy Andriamanitra. Dia ho hitany fa rehefa mikatsaka ny fanjakanao sy ny fahamarinanao dia hanampy ho azy ny zavatra rehetra. Ao ireo rehetra izay mitady zanaka izay te hanambady ihany koa. Andriamanitra mampisiny tsy misy ianao izao tontolo izao ary atao anatin'ny lalina maizina ketroka, fa ny teny fotsiny ianao Andriamanitra dia nisy ny zavatra rehetra izay iainanay, ny masoandro, ny kintana, ny ranomasina, ny hazan-drano, ny biby rehetra, ny zava-mananaina rehetra, ny zava-maniry rehetra, mahay ny zavatra rehetra ianao. Ary izay tsy hainay olombelona
dia hainay atao. Misaotra indrindra fa velona ny fanantenanay, velona ny finoanay, manoloana ny fiarahanay aminao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy irery ihany nangatana izany vavaka izany, tehirizo ary miara-miafina aminao ny fiainanay, ary ny voninahitra dia ho anao Andriamanitra ray zanaka fanamasina, izay efa anao hatramin'ny taloha indrindra, ary anao mandrakizay. Amen. Ampahatsahivana antsika ry havana fa ny fandaharana fandresen'ny mpino kristianina dia hitanao azonao averina enoina ao amin'ny YouTube. Tsy miankina amin'ny telefoninao io fa misy ny miteny hoe ao anaty telefona ve. Raha ohatra koa ianao ka tsy manana internet ao anaty tokantranonao dia afaka mandeha eny amin'ny cyber ianao afaka manontany ny tompon'ny cyber hoe mba hijery kely ny atao hoe radio vaovao masoa dia atoriny ianao ny fomba fanaovana azy. Afaka miaino ianao ao. Afaka alainao koa raha ohatra ka tianao izany. Ary indro omeko anao ny larana finday afahantsika mifanerasera raha toka misy izay tianao antony hifaneraserana. Dia ny 034 11 293 24. Mahireza tsara dia mahireza indrindra. Ho aminao anie ny fitanan'ny tompo. Velome. Noenoinao teo ny fandaharana ny fandresen'ny mpino kristianina. Ny fandresen'ny mpino kristianina natolotry Faramalala Razanajatovo teto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao masoa.